Tompoko vavy sy tompoko lahy, androany isika iresaka ny deba mahafinaritra izay nataon'ny maître Eriky sy Kotolela Mahitsombo ary nirahan'izy ireo tamin'ny Lanto Rakotomanga tao amin'ny Real TV. Idirantsika moa izay resaka izay indrindra ny tena nafinaritra ny resaka izay nataon'ny maître Eriky Rafidson, ilay mpisolo vava ary namoaka ny heviny izy mahakasika ny raha malaza raha famosirana na hoe castration chimique izay. Mialohany idirantsika amin'izany moa dia toy ny mahazatra foana azadino ny mi-abonner ny chaîne ary mametraka ny commentaire satria any no ahafahantsika miady hevitra indrindra hanisy like ny vidéo. Zay ary Noel andeha ary idirantsika ary tena horesantsika androany ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny maître Eriky tao amin'izay fandaharana manokana tao amin'ny Real TV izay. Anisany tena namoaka ny heviny mo i maître Eriky Rafidson tao amin'ny Real TV izay ary mialohany nanambarany ireo heviny rehetra dia nambarany mazava fa izy dia tsy manao teny izay mifanipaka amin'ny lalàna ary izy dia manaja ny lalàna ihany koa. Ary nahiteny azazao izy dia ity lalàna ity dia efa promulgué ho izy ary ambela hiaina izany. Fa na zany na tsy zany aza hoy Eriky Rafidson dia tokony nisy adevitra nosokafina ny alohany io promulgation io. Raha ny fahatako azy mo izy maître Eriky dia niazakazaka loatra isika satria mety nahita hoe be de be ny tahany fanolanana ary nirongatra ny fanolanana nisy teto Madagasikara dia lasa niazakazaka loatra isika ary nirona nankany amin'izany famosirana izany ny toetsaintsika ho izy nefa tokony be de be ny zavatra noresahina ny alohany io zavatra io raha ny fanehoan-kevitra zay navokany Eriky tao amin'izay Real TV izay. Raha vao nametrahana fanontaniana mo i maître Eriky Rafidson dia avetrany dia namoaka ny fanehoan-keviny sy izay fahafantarana azy izy araka ny fahafantarako azy mo ho izy dia raha ny code de déontologie ny mpitsabo ho izy satria tsy pénitencier na police na gendarme no manatanteraka io famosirana io fa mpitsabo. Raha izay code de déontologie izay hoy maître Eriky Rafidson dia tsy mamela ny fanaovana ny castration raha tsy misy consentement ny olona izay ho castrena hoy maître Eriky Rafidson ary atako angamba fa mbola tsy niova izany ary mbola tsisy fiovana ho izy. De ny fanontaniana mipetraka ary hoy maître Eriky ny hoe ny lalàna ve no manafoana ny code déontologie ny mpitsabo ireo hoy maître Eriky Rafidson sa ahoana. Zay no antony hilazako fa hoe tokony nosokafana io hadevitra io raha ny fanambarana izay nataon'ny maître Rafidson tao amin'ny Real TV raha vantany vao nametrahana fanontaniana izy. Iny no teboka voalohany. Ary hoy maître Eriky Rafidson ihany koa dia ny teboka faharoa tokony nojerena ihany koa ny ministeran'ny mponina na ny ministeran'ny fampianarana hoy Eriky Rafidson izay. Inona no antony hitenenako an'izay ho izy? Nambarany mo ny hoe eto aho dia mahatsaro any station Victor Hugo ho izy manamboara sekoly dia hanakatona fonja ianareo. Izany mo ny station izay nalainy ohatra ary izany no station izay nambarany tamin'izy namoaka io fanambarana io. Inona mo no mahatonga ahy miteny an'izany? Heveriko fa misy ifandraisana any amin'ny fitezana sy ny fampianarana ny zavatra ity sy ny tranazavatra izay malaza ity raha ny fanambarana izay nataon'ny maître Eriky Rafidson tao amin'ny Real TV izay. Izany hoe dia misy ifandraisany amin'ny fitezana sy ny fanabeazana ny fanolanana izay mirongatra etsy eroa raha ny fanambarana izay nataon'ny maître Rafidson. Manaraka izany ihany koa moa dia niteny ny namany maître Eriky Rafidson tao amin'ny fanehoan-kevitra na débat izay nataon'izy ireo tao amin'ny izay Real TV izay fa hoe ny olona toriana dia tokony mitondra pirofo ary tokony mitondra pirofo ny tsy nanamiloka azy ny tsy nanaovany izany zavatra izany. Notsipahany maître Eriky mo izay fanehoan-kevitra izay ary nilaza izy ny olona mitory no tokony hitondra pirofo fa tsy ny olona toriana hoy fanehoan-kevitra izay nataon'ny maître Eriky izay. Mbola nizingizina tamin'ny heviny mo ilay olona nanao débat taminy nilaza ka nanao hoe raha izaha no voahendrikendrika fa nanolana dia ataoko ny ezaka rehetra mba hitondrako pirofo fa izaho dia tsy meloka ary manao ny test ADN sy ny sisa tsy voatanisa hoy namany maître Eriky izay nifanandrina tamin'io ady hevitra io. Nilaza avy hatrany mo i maître Eriky fa raha izao fahantrana izao sy ny fari-piainana izay misy eto a Madagasikara izao dia maro ny olona izay tsy mahazaka ny vidiny izany fanaovana test ADN izany koa dia ahoana no havitany malagasy izany zavadrehetra izany hoy fanambarana izay nataon'ny maître Eriky.
Ny manaraka izany ihany koa hoy maître Eric ary koto moa no namaky io ady hevitra io tena azo antoka ve ny fitsarana eto a Madagasikara satria fa avy nisy tranga indray mandeha zay hoy maître Eric hoe ny olona izay voendrikendrika ary efa nigadra 7 taona tao an-tranomaizina izy nefa taty aorina dia tsapa fa tsy meloka akory ilay lehilahy ary tsy nisy heloka izay nataony io nanagadrana azy io fa noho ny satroka izay mitovitovy ahoana nefa raha misy olona voavosivositra fahatany nefa tsy nanolana akory hoy fanambarana izay nataony maître Eric. Nilaza ihany koa mo izy hoe raha nitahany kolokolo dia any amin'ny fitsarana no tena betsaka indrindra ho izy aleo tsy resahana ny omaly fa ny anio azo antoka ve fa tsisy erreur ny fitsarana ho izy ary azo antoka ve tena madio mangarahara tokoa io fitsarana io ka izay olona nanolana rehetrarehetra no voavositra hoy maître Eric Ravidson. Ary ny raha tena marimarina kokoa moa dia eny amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy misy foana ny mankahala ny zavatra izay ataony hafa ary tsy maintsy misy olona miandry ny kendritohana nefa tsy mahita izay anamborana anao sy ampangananao dia farany izy manendrikendrika amin'ny zaza tsy ampy taona nefa izy mety mahafantatr'olona be dia be any amin'ny fitsarana ka iny izy mametraka fitoriana nefa ianao dia tsy manana proof tsy manana inona dia lasa voavosivositra fahatany. Izany dia anisan'ny fanehoan-kevitra izay navoakany Eric Ravidson tao amin'izay fivahinianany tamin'ny Real TV izay mazava ary tena tsotra ary hazony tsirairay avy ny fanazavana izay nataony tao amin'izay Real TV izay. Ary anisan'ny tena nitsindriny koa niteboka anankiray hoe io fanaovana castration io dia mila vola de mipetraka ary ny fanontaniana hoy maître Eric Ravidson hoe misy an'izay ve ny fanjakana de raha ohatra ary misy an'izay ny fanjakana hoy maître Eric Ravidson dia tsy aleo ve anaovana ban ny table ban ara angatantsika hoy maître Eric Ravidson tsy zay ve ny tena zava-dehibe satria any amin'ny fanabeazana sy ny sekoly zay fa inona no mahamaika atsika andehana lavoa izay hoy maître Eric Ravidson raha namoaka ny fanehoan-kevina satria araka n'ilay station izay niteneniny teo moa ny hoe sakafo ny sekoly dia hanakatona fonja ianareo tsy aleo ve hividianana table ban ny vola izay anaovana an'izay fandidina voa izay any atako angamba fa be ny tombotsoa izay sitrihany mpiarabelona sy ireo zaza indrindra ireo mpianatra ary mety anisany ampihena izay fanolanana izay raha ny fanambarana izay nambarany maître Eric Ravidson satria misy fanolanana etsy misy fanolanana eroa ary be dia be io fanolanana io mirongatra ilana vola daholo izao zava-drehetra izao hoy fanambarana izay navoakany maître Eric Ravidson izay koa raha misy vola amin'izay ny fanjakana maninona raha atao zavatra hafa izany no fanehoan-kevitra izay navoakany. Noho ny farany dia nilaza moa izy nanao hoe izaho dia tsy manamevana ny viole ho izy fa amin'ny mahazirista aho izy dia mahatsiaro aho hoe amin'ny infraction rehetra ho izy dia ny aina no ambony indrindra ho izy tsy manamevana ny viole akory aho sanatria ary tsy manamevana ireo zay voaolana ho izy fa ny lalàna no resahiko eto hoy maître Eric raha namoaka izay fanehoan-keviny izay. Nohony zany dia betsaka nohony io firongatra ny fanolanana io ny tranga fanapandoha sy ny halitra maso sy ny sisa tsy voatanisa hoy fanambarana izay nataony maître Eric. Raha ny fahitako azy hoy maître Eric ny olona izay nesorina ny voamaso dia mbola mijaly lavitra kokoa raha oharina amin'ny olona izay voaolana izany no fanambarana izay nataony Eric ary tena tsapa fa marina tokoa marary izany olona nesorina voamaso izany ary ny olona tapandoha mbola marary lavitra noho ny olona izay voaolana hoy maître Eric. Za tsy manamevana hoy aho ary ampodiko ombianombiany fa tsy manamevana an'ilay olona voaolana aho hoy Eric fa mba efa nijerevanareo ve ny lalàna ny olona izay manala maso sy manapaka ny lohan'olona ny olona izay nanala mason'olona dia tokony tapahana ny tanany fa raha misy anefa izay hoy maître Eric dia tadidia fa miverina amin'ny la loi des talions isika izay izany no fanambarana izay nataony. Ary eto dia to latsaka ambony indrindra ny resaka fanolanana raha oharina amin'ny resaka famonoan'olona nefa ny aina no ambony indrindra hoy maître Eric. Ny olona izay namono
nohon'olona dia mahazo penina ary migadra mandrapahafaty fa eto ny olona izay nanolana dia mbola mahazo penina nefa mbola voavositra hoy maître Eric. Nohon' zany dia ny fanolanana no tena ambony indrindra raha ny fanambarana izay nataony raha ity lalàna ity no jerena. Raha fintinina moa dia tahakizay ny fanehoan-kevitra izay nataony maître Eric Rafidson tao amin'izay débat ny fanaovan'izy ireo tamin'ny Real TV izay, ary ikoto lehilahy Mahitsoambo sy Lanto Rakotomanga moa dia nifanao raisiray tao anatin' izay fanehoan-kevitra izay, satria i Lanto Rakotomanga dia nolazainy koto lehilahy Mahitsoambo fa hoe ianareo dia tsy harany ity lalàna ity velively hoy ikoto, ary ny havanareo koa dia tsy harany ity na oviana ianao aza hoy ikoto lehilahy Mahitsoambo dia efa nisy raharaha ny vola amboatra dia mandraka ankehitriny hoy ikoto dia tsy reny nitohiny iny tantara iny. Nohon' zany dia io lalàna izay avoakanareo io dia natao ho an'ny madinika, ary ny madinika nefa dia tsy mahakarama izany avoaka sy ny sisa tsy voatanisa izay. Nohon' zany dia tsy mety io zavatra ataonareo, voalohany fitsarana ho izy sy ny sisa tsy voatanisa. Tahakizay mo ny débat ny fanaovan'izy ireo raha fintinina koa dia hadranona atsika akeo mo ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka atsika rehetra navitany hainy ny video hatramin'ny farany, zay fa velo mavetivety gaby oie, tsao.